ho aminareo rehetra ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'Andriamanitra raintsika sy Jesosy Kristy Tompo. Amen. Mirahabantsika rehetra indray nahatratra itia alahady fa 17 ny volana May, izay alahady fahadimy manaraka ny Paska araka ny taona am-piangonana ity. Ny salamo iderantsika an'Andriamanitra dia ao amin'ny salamo 500 ny 1 ka hatramin'ny 1 ary dia anoizantsika anarantsika ny fanomboam-pivavahana manontolo araky ny efa hatsiarovantsika azy ny fizotran'ny litorjia endriny 7. Ndeha arsika iaraka iombom-peo ideran'Andriamanitra raintsika amin'ny famakinany salamo hoe amin'ny anarany Tompo, miderahan Jehova miantso ny anarany, atao fantatra any amin'ny firenena ny asany, mirao azy, mankalaza azy, saintsainy ny fahagagana rehetra ataony, atao vorerenareo ny anarany masina, aoka hifaly ny fony izay mitady an' Jehova. Mitadiavan' Jehova sy ny heriny, ka tsy ao mandrakariva ny tavany, tsarovo ny asa mahagagana ataony, dia ny fahagagany sy ny fitsarany ny vavany. Amen. Ivavaka isika. Andriamanitra ray sy zanaka ary fanahy masino, mideranao zahay ary mankalazanao indrindra noho ny amin'ity fotoana ity, noho ny fahafahanay anao zao fanompoana masina izao, ka ionanay aminao. Ny fanahy masina ni ampifantoka anay tanteraka aminao, ry Andriamanitra raitsi-to sy Jesosy Kristy mpamonjy anay, ary dia ho voninahitra ao rery ny fanompom-pivavahana zay tanterahanay eto. Amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Amen. Bonjour les enfants, bonjour les grands. Le thème de la FGKM pour le mois de mai 2020 est
Angatwa vegetarian vanaimas. Nous pouvons le traduire en consent à être inspiré par le Saint-Esprit. Pour l'illustration des 5 minutes de l'école du dimanche d'aujourd'hui, nous allons plancher sur l'Évangile selon Luc, chapitre 4, versets 4 à 13. Il s'agit des tentations de Jésus-Christ qui ont été réalisées dans le désert par le diable. En effet, Jésus, rempli du Saint-Esprit qui revient du Jourdain, fut conduit par ce Saint-Esprit dans le désert où il fut tenté par le diable pendant 40 jours. Il ne mangea rien durant ces jours-là, et quand cette période fut passée, il eut vraiment faim. Le diable vint et lui dit : « Si tu es le Fils de Dieu, ordonne à cette pierre de devenir du pain. » Jésus lui répondit : « L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole de Dieu. » Ensuite, le diable l'amena plus haut, sur une montagne, et il lui montra en un instant tous les royaumes de la terre. Puis il lui dit : « Je te donnerai toute cette puissance et la gloire de ces royaumes, car il m'a été donné, je la donne à qui je veux. Si donc tu te prosternes devant moi, elle sera toute à toi. » Jésus lui répondit : « Retire-toi, en effet il est écrit : c'est le Seigneur ton Dieu, seul que tu adoreras, et c'est lui seul que tu serviras. » Le diable le conduisit encore à Jérusalem, le plaça au sommet du temple et lui dit : « Si tu es le Fils de Dieu, jette-toi d'ici, en bas, car il est écrit : il donnera à ton sujet ordre à ses anges de te garder, et ils te porteront sur les mains, de peur que ton pied ne heurte une pierre. » Jésus lui répondit : « Il est dit : tu ne tenteras point le Seigneur ton Dieu. » Chers frères, chères sœurs, chers enfants, cette histoire nous la connaissons bien, car nous pouvons vivre cette histoire, chacun d'entre nous, tout au long de notre vie. En effet, notre corps est faible, car il peut être malade, car il peut avoir faim, il peut avoir soif. Et pour satisfaire ces besoins-là, nous sommes prêts à sacrifier plusieurs choses. Concernant l'esprit et le pouvoir, en effet, une fois que le corps est satisfait, nous cherchons à satisfaire un besoin de pouvoir, un besoin de reconnaissance, un besoin de domination sur les êtres et les choses qui nous entourent. Et enfin, quand nous avons rempli ces 2 premières cases, nous sommes tentés de nous adresser à Dieu pour qu'il nous prouve son existence et pour qu'il nous manifeste sa puissance à notre convenance. Ainsi, il nous faut être vigilants et il nous faut aussi considérer une chose. Dans Luc chapitre 4, au verset 13, nous pouvons lire : « Le diable s'éloigna de lui jusqu'à un moment favorable. Soyons donc vigilants, car le diable, bien qu'il nous ait tentés 3 fois, bien que Jésus ait été tenté 3 fois, il rôde toujours. » Chers enfants, chers frères, chères sœurs, consentons donc à être inspirés par le Saint-Esprit en tout temps, pour pouvoir parer à toutes les attaques du diable. Prions. Merci Seigneur de nous avoir donné ces 5 minutes de l'école du dimanche. Aide-nous à être vigilants par rapport à toutes les tentations qui s'offrent à nous, à toutes les heures, à toutes les secondes, à tous les jours de notre vie. Aide-nous à écouter ton Saint-Esprit
à avoir un esprit de discernement. Merci Seigneur pour ton amour. Nous remettons toute notre vie entre tes mains. Au nom de Jésus. Amen. ho aminareo rehetra neny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'andriamanitra raintsika sy Jesosy Kristy tompo. Ny tenin'Andriamanitra izay hotoriana amintsika amin'ity anio ity dia arak'izay hita ho amin'ny filazantsarany Lioka. Lioka 4 manomboka eo amin'ny 1 ka hatreo amin'ny 9 hoy ny vovaky ny teny amin'ny anaran'i Jesosy Kristy tompo. Ary feno ny fanahy masina Jesosy dia niverina avy tany Jordana, ary noentin'ny fanahy tany an-tany efitra nandritra ny 100 andro izy ka nalainy ny devoly fanahy. Tsy nihinana na inona akory izy nandritra izany andro zany, koa rehefa tapitra zany dia nona izy. Ary hoy ny devoly taminy, raha zanak'Andriamanitra ianao teneno io vato io mba ho tonga mofo. Fa Jesosy namaly azy hoe voasoratra hoe tsy ny mofo ihany no iveloman'ny olona. Ary nitondra azy niakatra ny devoly, dia naneo azy indray mpimaso ny fanjakana rehetra amin'izao tontolo izao. Hoy ny devoly taminy, omeko anao izao fahefana rehetra izao mba amin'ny voninahiny, fa efa natolotra izany ka izay tiako no omeko azy. Koa raha iankohako eto anatrehiko ianao dia ho anao avokoa izany rehetra izany. Fa Jesosy namaly azy hoe
voasoratra hoe ny tompo andriamanitrao no iankofanao ary izy riry ihany no tompoinao. Ary nitondra azy nakany Jerosalema izy dia nampitoetra azy teo an-tampon'ny tempolo ka niteny taminy hoe raha zanak'Andriamanitra ianao mivariana ny ambany any. Fa voasoratra hoe izy andidiny anjeliny aminao mba hiaro anao eny an-tanany no hitondran'ireo anao fa ndrao tafintoina mivato ny tongotrao. Fa Jesosy namaly azy hoe voalaza hoe aza maka fanahy ny tompo Andriamanitrao. Rehefa natapitra izay fakapanahy rehetra ny devoly dia nandao azy izy aloha. Amen. Eo amin'ny fotoana tahaka izao izay hiatrehintsika indray ny afatr'Andriamanitra ry havana, ary apatsahivana fa fototry ny fiaonantsika tokoa miaraka aminy. Raha naniraka ny mpaminany Jeremia ny tompo indray mangre mba ilaza amin'ny zanak'Israely fa miantongotra ary akaiky ny loza anjo azy ireo, dia hoy ny tompo tamin'ny Jeremia, ary zay ozy no teneninao any amin'ny zanak'Israely, mijanony eo an-dalana ka jereo, anontanio izay lalana masakatry ny ela, dia izay lalana mankany amin'ny tsara ka ino no izory, dia hita fitsarana ho an'ny fanahinareo ianareo. Jeremia 9:10. Ity zavatra voalaza eto amin'ny Lioka 4:1-7 ity dia iray aminareo lalana masakatry ny ela. Zany hoe teksta na perikopa efa tena mahazatra ny olona maro, satria milaza ilay nakany devoly fanahy an'i Jesosy Kristy raha vao tafaverina avy any amin'ny on'ny Jordanina avy natao batisa izy. Ito zany dia ambaran'ny soratra masina, ambaran'i Jesosy Kristy amintsika, ny fiainan'ireo vita batisa, ny fiainan'ireo vita batisa dia ny fiainan'ireo zanak'Andriamanitra, asehony amin'ny alalan'izay miainany ny fiainantsika andavanandro sy ny zavatra tsy maintsy hatrehintsika. Toy ny ilazany hoe izy aza zanak'Andriamanitra, efa naterak'Andriamanitra, mbola miaina an'izany rehefa naka ny nofo maha-olombelona antsika. Ambaran'i Jesosy Kristy mazava tsara amintsika ary eto, ny hery sy ny fahefana ananan'ny olona miaraka amin'ny fanahy masina. Ny hery sy ny fahefana ananan'ny olona miaraka amin'ny fanahy masina. Ary aseho ny fa voalohany mahatohitra fakapanahy ny olona miaraka amin'ny fanahy masina. Mahatohitra fakapanahy ny olona miaraka amin'ny fanahy masina na tariny fanahy masina. Hoy soratra masina eto amin'ny Lioka ity, iry amin'ny 9 iry. Ary Jesosy feno ny fanahy masina dia niverina avy tany Jordanina, ary noentiny fanahy masina tany anefitra nandritry ny 40 andro sy 40 alina izy ka nalainy ny devoly fanahy. Tadiditsika angamba lay midina ny fanahy masina maka ny endriky ny voromailala nakeo amin'ny tompo. Zany hoe avy nandray ny fanahy masina teo amin'ny batisa Jesosy, ka no amarin'Andriamanitra teo ny mahazana ny mahalala ny azy, dia nentiny fanahy masina nakany anefitra ka nalainy ny devoly fanahy. Koa mety raha lazainy davaitra ry havana fa tena ilaina ary zava-dehibe io fahafianon'ny fanahy masina io. Zany hoe fahatsiarovana sy faharesen-dahatra fa miaraka amin'ny fanahy masina. Zay vao afaka manohitra ny fakapanahy. Zany no antony nameperan'i Jesosy ny mpianany talohany ny akarany tany an-danitra hoe mitoera eto an-tanàna mandra-panafiananareo ny hery avy any amin'ny avo. Lioka 4:20 raha ilay izy nitsangana tamin'ny maty iny. Dia fantatsika tokoa fa nangatony ny tenin'i Jesosy Kristy ny mpianatra tsy niala tao tanànan'i Jerosalema niaraka amin'ireo mpiara-mivavaka rehetra, ka dia tonga ny fanahy masina tamin'ny andro Pentekosta ary fahagagana ho an'ny olona rehetra ny nahitany fa eo mahagaga ireto mpanompon'Andriamanitra ireto Galilianina ireto amin'izao itenenany amin'ny fiteny tsy fantatra
ny asa lehibe zay nataon'Andriamanitra izao. Tsy atreo dia lasa mpianatra vavolombelona, apôstôly tena vavolombelona na hery tamin'ny asa sy ny teny izy ireo, ary dia tsy nitsokan-darana mihitsy na dia nisitra fahafatesana aza. No mariny ny tantaran'izao tontolo zao mihitsy izany na vavolombelona sa izany. De tonga tokoa ary Satana haka fanahy. Ny andikan'ny mpandinika izay teny Grika ho lazaina aminy hoe haka fanahy, toy izy hoe amingana, mamingana, na manafitohina, na manao zay ampienjera, na mampivily. Reo zany samy azo andikana ilay teny Grika zay nadika hoe haka fanahy avokoa. Telo no sokajiny fahakam-panahy nataony haminganana ny Jesosy Kristy, dia ny fampiovana ny vato ho tonga mofo, narotony tao am'lay fotoam-panoanana iny, zany hoe lay fitadiavana hamaly ny filana rehetra, le besoin rehetra hanoanana ny nofo araka ny hitahita zay maha-olombelona zay. Manaraka zany dia ny fitadiavana fahefana anapaka sy ife izao rehetra zao, ka mitenenan'Andriamanitra izy hoe menjery ety an-tany ety am'izao tontolo zao ambara-pahatonga ny fitsarana azy, dia sany teny Satana tamin'ny fotoana hoe efa nomena ny anjaka eto am'izao rehetra zao hoety am'izao tontolo zao, ka dia raha miekohoka eo anatrehako anao de omeko anao izao tontolo zao. Zany fahefana zany ny an'Andriamanitra ray mpamorony, Andriamanitra ray mpamorony zany, ka nahoana no asainy isandoka an'izany fahefana zany, anjaro tahaka an'Andriamanitra ray. Ny fahatelo moa dia ny fisehosehoana fa raha tena zanak'Andriamanitra na menjera avy eny tampon'ny tempoly aza de tsy ampaninino zany. Io le voalazany hoe eny an-tana no hitondrandreo anao, izy ny adidiny anjely ny aminao, ary eny an-tana no hitondrandreo fa andreo tafitohina amin'ny vato mitongotra ao, zay voalaza amin'ny Salamo faraka amin'ny 9, io nampiasainy Satana akana fanahy i Jesosy io. Saingy fisehosehoana fotsiny nge zany anjera avy eny amin'ny tempoly zany, fa tsisy ny ilana an'izany ho famonjeny. Ny antony nahatongavan'i Jesosy Kristy nefa dia anao izay rehetra nataony mba hitondra famonjena ho an'izao tontolo zao. Ka niza de matsiaro ny zavatra tsy ilaina de mitarika ho amin'ny firehariana fotsiny ny zavatra toy izany. Ary ny tena fototra nanorenany anareo vo fisalasalan'ireo ry havana, ny tena fototra nanorenany an'ireo fahakam-panahy na ny fampiovana ny mofo, na fampiovana ny vato tonga mofo, na ny amin'ny fiankohofana fitiavam-pahefana, na ny amin'ny fisehosehoana firehareana, ny zavatra nanorenany an'ireo de le teny miry amin'ny voalohany sy am'le farany natambany, zay teny nangezabe io ary io ny teny loharano. Zao no nataony hoe raha zanak'Andriamanitra ianao, raha zanak'Andriamanitra ianao. Indroa mihitsy io fisalasalana io no nampiasainy, zany hoe tsy kisendrasendra ny Satana fa tena prinsipany hoy ny fiteny tenitsika azy. Prinsipany mihitsy io mampisalasala amin'ny zavatra rehetra. Saingy zao samy tsy nisy vokany tamin'i Jesosy Kristy ireo na kely asa, noho ny fahafianony ny fanahy masina tao aminy. Ary eo no atserona n'lay teniny eto le nataony tao amin'ny 2:12 ny 2:12, izay nilazany hoe raha mitondra anareo anatrehan'ny mpanapaka ny sinagoga aza ny olona iampanga-nareo, de aza manahiny am'izay holazainareo fa ny fanahy masina no ampianatra anareo izay holazainareo amin'izany. Zay le fanahy masina hoe rehefa mitoetra ao amintsika izy, rehefa feno ny fanahy masina sika, de manjary tsy manana ahina ny am'izay havaly zay mitady haka fanahy. Ry fiangonana malala, mbola tsy niova io tetika fampiasan'ny Satana io mandraka ankehitriny, de ny fampisalasalana hoe tena misy sy miasa tokoa amin'ny fiainantsika ve io Jesosy Kristy io fanahy masina io, tena marina azo antoka tsy maintsy tanteraka ve
io soratra masina io. Satana mantsy de aoko tsaroantsika hatrany fa ety an-tany miaraka amin'ny taranak'olombelona satria miandry ny fiafaran'ny tantarana zao tontolo zao sy ny fitsaran'Andriamanitra ihany koa izy no mampivily ny olona hiala tsy ino ny soratra masina, tsy anaiky ny fitarihin'ny fanahy masina. Asany Satana zany fampisalasalana zany, tsy anaiky no maha-Andriamanitra n'Andriamanitra, no mahasoratra masina ny soratra masina, ary dia aviliny finganiny atao zay ampivaona antsika. Tsy angano zany rehefa tsy nofiko zany, tsy forontsika zany, fa porofoiny ny soratra masina zany, ambarany tantarany fiangonana zany, fa tena asany Satana ny mampisalasala amin'ny zavatra maro. Ankoatra ny fampisalasalana antsika tsy hino ny Jesosy Kristy sy ny soratra masina, dia arosony eo ny fanahinahiana tafahoatra ka ifikirana amin'ny fitadiavana fahafaham-po materiel ivelan'ny finoana. Amintsika pino manko ny zavatra rehetra dia nomen'Andriamanitra anjakantsika, ampiasaintsika ho ampanimpontsika. Fa raha vao tsy ao ny finoana dia miteraka fisalasalana zany, ka manjary isika indray aza no feheziny anaiky ampiasa azy na tsia. Toy izany koa ty fitiavam-pahefana sy etaeta ifehy ny zavatra rehetra ty. De fitiavam-pahefana ty moa amin'ny endrika samy hafa de miseho amin'ny fiainan'ny olona io. Tsy any amin'ny politika ihany, tsy any amin'ny toe-karena ihany, fa eo amin'ny fiarahamonina, ao amin'ny tokantrano, ao anaty fianakaviana. Dia fakapanahy lehibe apetraky Satana io ary io no mandroaka ny fanetrentena ao amin'ny olona. Io no mandroaka ny fandavatena tsy ao amin'ny olona. Ary indrindra moa fa ny filandera, ny fieboeboana, mila dokadokafana amin'ny atao rehetra mba hiseho sy ho fantatry ny olona fa tena avolenta aho sy ny misy ahy na tsy misy tahaka mihitsy. Zay le fakapanahy asesiky ny devoly eo ka manjary mandrefy ny tena amin'ny olona ary de verina fa tsy misy tahaky ny tena. Zava-misy mahery vaika eo amin'ny fiainantsika ireo ry havana, ary mahazo ny sokajin'olona rehetra, fa na lehibe na ny kely, na manan-karena na tsia, de samy lasibatra amin'ireo endrika fakapanahy efa niseho tamin'ny tompo reo. Fa raha feno ny fanahin'Andriamanitra sika hoy Jesosy Kristy, de mahatohitra an'ireo. Ireo olo malaza ny finoana voalazan'ny soratra masina, ireo martiora ny finoana kristianina maro be eo amin'ny tantara, ireo misionera mpamakilay tamin'ny fitorinan'ny filazantsara tany amin'ireo tany mbola tsy kristianina, ireny de samy alalantsika fa ny any nahatoerany, ny any nahafahany nanohitra ny fakapanahy sy ny fisantoetra de izay fiarahany tamin'ny fanahy masina. Ny faharosady farany zao, izay miaraka amin'ny fanahy masina dia maharesy ny devoly. Izay miaraka amin'ny fanahy masina dia maharesy ny devoly. Mahatohitra ny fakapanahy, fa eto de maharesy ny devoly, zany hoe ilay tompo-kevitra, ilay mpampiasa ny fakapanahy mihitsy no resy. Na i Mateo, na i Marka, na i Lioka de samy milaza ery amin'ny famaranana ny fifanandrianan'i Jesosy Satana, fa lasa nandao azy ny devoly. Marka sy Mateo moa de nanamarina fa aorian'izay de nisy ireo anjely, nisy ireo irak'Andriamanitra tonga nanompo azy. Zany hoe ny tiany lazainy zao, tsy miady irerina oviana izay miaraka amin'ny fanahy masina, arak'izay efa hitatsika ao amin'ny ataon'Andriamanitra tamin'ny Josoa, ao amin'ny Josoa 1:5, no amarininy epistily ho an'ny Hebreo 13:15, de ity le teny miverina amin'ireo toerana roa samy hafa amin'ny fotoana samy hafa eo hoe zao le tenin'ny tompo hoe izaho tsy ahafoy ianao akory. Zay ny tenin'ny tompo.
zaho tsy ahafoy ianao akory ary zay le hoe raha miaraka amin'ny fanahy masina ianao a dia andriamanitra miaraka aminao io a tsy mahafoy ianao. Zany ny toky ananantsika fa na iaran'ny fakapanahy sy ny famelezana ataon'ny devoly aza isika dia eo imason'andriamanitra atrany. Ary io ny teniny manome toky antsika ny am'izany hoe tsy misy fakapanahy mahazo anareo afa-tsy zay zakan'olombelona, nefa mahatoky Andriamanitra ka tsy hamelanareo alay-panahy mihoatra noho izay zakanareo. Tsy hamelanareo alay-panahy mihoatra noho izay zakanareo, fa momba ny fakapanahy dia sy ny lalana ahafahanareo koa mba ahazakanareo izany. Korinthianina voalohany toko 10 ny 7:17. Afatry ny fanahy masina ho anao zany ry havana ka dia mahereza. Hoy ny olokiny ray zay nahatsapa ny fahamarinana teny io arabaky teny teo amin'ny fiainany hoe là où Dieu ordonne, il donne. Là où Dieu ordonne, il donne. Resin'i Jesosy ary ny devoly tsy nahavoa ny fandrikana taony, nandresy ny tompontsika. Ny fomba nataony andresena dia ny fampiasany tamin'ny mpinoana sy toky ny teny avy eo amin'ny soratra masina. Tena teny velona sy manan-kery io ry havana, tena ampiaro anao amin'ny fakapanahy io. Zany no antony amakina ireo tenim-pahefana efatra zay fandrehantsika eo alohan'ny famoahana demoni sy ny fandroahana devoly ary alohan'ny fametrahan-tanana ataon'ny mpiandry rehefa miatrika ny asam-pifoazana isika. Misy tenim-pahefana efatra ao dia manomboka amin'ilay hoe izay mino any asa ataoko no ataony koa. Efatra amin'io ny tenim-pahefana vakina isaky ny atao ny asan'ny mpiandry sy ny famoahana demoni. Mety miaino am-pahazarana nireny fotsiny ny olona ao am-piangonana, saingy izao fahefana avy amin'i Jesosy Kristy no ao anatin'iny teny iny ka tsy maintsy vakina iny mba ahatonga ny fahefan'Andriamanitra ho amin'ireo mpanompo izay miasa ao reo. Hoy aho hoe mety miaino amin'ny fahazarana fotsiny ny olona na miaino fetsy marenana akory aza, saingy io fahefana io dia ilay Jesosy Kristy tompon'ny teny no nanomehany reny, nanomehany zany. Ka ho an'ny tsy mino dia efa tsy manan-kery aminy satria izy tsy mino, ary tsy misy vokany aminy. Fa ho an'izay mino kosa, ho an'izay mino dia tena fanomezam-pahefana ary misy herin'Andriamanitra ao anatiny. Tsy vao ny foronon'ny fiangonana akory reny tenim-pahefana reny ry havana, fa Jesosy Kristy tompo mihitsy no nanolotra ny reny mivantana araka ny fombany tamin'ny fiangonana, tamin'ny alalanareo mpanompon'Andriamanitra izay voafidiny, ary nanomboka hatramin'izany dia nivakiana hatrany ireo tenim-pahefana ireo. Efa 420 taona zao no nampiainana sy nampiarana an'izany tany Madagasikara. Ary misy ionera maro be avy any amin'ny tany Mandroso, avy any amin'ny tany feno manam-pahaizana toa ny Angleterre, Norvège, i Allemagne, Frantsa, Suisse, États-Unis, raha tsy teny afa-tsy amindreo no nahita sy nanamarina an'izany ka miaiky tokoa fa misy hery sy fahefana io tenin'Andriamanitra io. Ao koa ireo olo malaza atsika na ara-pinoana na ara-politika tahaka ny pasteur Ravely John, ry docteur Rakotondrenary John, maro be ny olona azo tononona eto fa na manam-pahalalana na manana ny toerana maha-izy azy dia samy nanaiky fa manan-kery sy manam-pahefana ireo tenin'Andriamanitra ireo ary dia mahagaga ny herin'ireo mpanompon'Andriamanitra mampiasa azy. Sambatra isika malagasy manana zany, manana anjara toerana eo anatrehan'Andriamanitra, eo anivony zao tontolo zao, ao amin'ny tantara. Koa mitodia amin'ny tompo Jesosy ry havana, dia mibeba
ka mino ny filazantsara fa amin'izany no ahafahan'ny fanahy masina manan-kery ao aminao ary mampandositra ny devoly. Tsarov fa amin'ny toerana maro no ahitantsika hoe na ny olona milofo amono sy amely ny mpanompon'Andriamanitra anankiray aza dia inyreny ataony mibaradaka mandalo babo na raisi-potsiny. Asan'ny fanahy masina zany. Ny amaranako sady amehezako zao afatr'Andriamanitra zao dia tena herin'Andriamanitra sy fahefan'Andriamanitra miasa sy misy eto amin'izao tontolo zao ny fanahy masina. Mbola tena ety ambonin'ny tany izy, satria tsy mbola nilaza mihitsy ny soratra masina ary tsy mbola nilaza mihitsy Jesosy Kristy hoe hiverina ka tsy hitoetra ity intsony izy. Ary zay no mahatonga azy hijanona ety amintsika mba hahazahoany miaro antsika, manampy antsika, misolivava antsika, mitarika antsika hiady amin'ny Satana izay mijanona ety ambonin'ny tany ety miaraka amin'ny miaramilany izay voalazan'ny soratra masina hoe ny ampahatelon'ny anjely avy any an-danitra nentiny miaraka amin'ny ety mba hiady andrombaka an'io fahefana nomen'Andriamanitra antsika zanak'olombelona mba hanjaka amin'ny zavaboary sy izao tontolo zao io. Zay ny mahatonga ny Satana ny hanafika antsika hatrany, ary reo hitany fa efa manana hery ifandraisana amin'ny vatana amin'ny tompo ireny ny tafiany matetika. Eo mantsy mandiso fanantenana ndraindray, maninona ny mivavaka vao be ny fakapanahy, fa ho an'ny tsy mivavaka atao ohatry ny mandeha ny fiainany ka tsy mila tairina tsony any reny. Efa fantany reny fa itony miaramila mbola miala amin'ny tony manjary manamaro isa ny hery sy ny fahefan'Andriamanitra miasa eto amin'izao tontolo zao ary miempanga azy ka mahatonga fandribianana sy fahalemena ho azy. Mbola teny ety ambonin'ny tany izy io atao, ary porofon'izany ny fisian'ny fanahy masina zany, ny fisian'ny fiangonana zay miely, mihitatra, mimiorina fiangonana kristianina, ny fielezan'ny tenin'Andriamanitra rehefa voalaza amintsika ombenombeny. Kanefa koa ry havana dia mbola manambara ny fanatrehan'ny fanahy masina ny fisian'ny fiangonana zay mikatona rehefa fian'olona tsy mintsony ny tanàna, rehefa fian'olona tsy mintsony ny tanàna, na fian'olona antsakany miady eo am-piangonanao, na feno fifampiandaninana eo amin'ny fiangonanao, miala ny fanahy masina. Ary io lazain'ny soratra masina tandremo aza mampalahelo ny fanahy masin'Andriamanitra zay nanisihana tombo-kasenareo ho amin'ny andro fanavotana. Fa izany no fisarahan'ny fanahy masina, ka mampiena ny finoan'ny olona sasany fahitana hoe mikatona ny fiangonana, mihidy ny fiangonana renanina, na mihidy ny fiangonana nenanina, fa ireny mahamenatra ireny. Tsy misy fanahy masina miasa tsony eo amin'ny fiangonana io satria tsy misy olona manankesan'ny fanahy masina tsony lasa ny nangatsika ny fon'ny olona, tsy mino ny olona. Ka aninona ao amin'ny tsy mino moa ny fanahy masina? Tsy mitoetra ao amin'ny tsy mino izy, efa tsy ao ny fanahy masina. Ny fahatokin'i Jesosy Kristy ny rainy, ny fifandraisany sy ny ray, sy ny fampiarany ny soratra masina no nandreseny ny devoly, no nanoerany ny fakapanahy. Amintsika kristianina ry havana, amintsika dia ao amin'ny fiangonana io fanahy masina io, ary mbola miasa ao sy miasa ao amin'ny isam-batan'olona amin'ny alalan'ny vavaka na ny fiainam-bavaka sy ny fankatoavana ny soratra masina. Zany no fomba ampiasain'ny fanahy masina eo amin'ny toe-javatra hatrehina rehetra. Ny fitarihin'ny fanahy masina dia miseho amin'ny alalan'ny fiainam-bavaka sy ny fankatoavana ny soratra masina. Ireo no herin'i Jesosy ka zarainy amintsika fiangonana kristianina. Ireo koa no herinao ry kristianina amahazanak'Andriamanitra anao. Aza atao ambany zavatra, aza ampandeferina mihitsy ny vavaka sy ny tenin'Andriamanitra arak'izay hitarihin'ny fiangonana anao, dia hitarika anao sy hiaraka aminao hatrany koa ny fanahy masina. Ho an'Andriamanitra irerany ny voninahitra izay efa azy hatramin'ny taloha indrindra ka ho mandrakizay. Amen.
rentsika teo ry havana ny sitrapon'andriamanitra tamin'ny alalan'ny teniny zay notoriana sy nambara tamintsika ankehitriny andeha ary sika anatonany tompo hiakeloka ifona eo anatrehiny mba hahazoantsika indray miombona sy miaraka amin'ny fanahy masina oka hivavaka isika rehetra. Andriamanitra raitsy toa sy mandrakizay io amin'ny alalan'i Jesosy Kristy tompo lay zanakao no anatonana ianao ankehitriny ko misaotranao amin'ny fanambaranao taminay indray fa efa nomenao anay de izahay rehetra zay eo amin'ny Kristy ny fanahy masina mba hitaridalana sy ampianatra ary anampy sy ampahery anay. Matetika ary tompo de tsy tsaroana izany ka manjary araroton'ny Satana sy ny miaramilany haminganana anay ary de mahatonga anay anao tao foana na hiteniteny foana ko mifona aminao zahay maminy rafo aminay ary mamela zay rehetra fa hadisoanay ka nanjary eloka ho anay ary tsy nahazonay ny fandray taminao. Ry Jesosy Kristy tomponay io ampio amin'ny fanahinao zahay mba hazoto iaino sy ho tena tia ary anatanteraka ny teninao zay milaza aminay mandrakariva ny sitraponao. Diovy amin'ny alalan'ny fandrenesana ny teninao ny sainay na ny eritreritray ka hanananay tokoa ny fo torotoro sy mangorakoraka, ny fo mahatsiaro ny fahotana sy ny fahalemena samihafa mba hibebaka sy hiala amin'ny ratsy fanaonay izahay. Andriamanitra raitsy toa mangataka aminao amin'ny anaran'i Jesosy Kristy mba anafinao anay ny hery sy ny fahindrena avy amin'ny fanahinao ka azonay mandresy ny devoly sy ny herin'ny ratsy rehetra. Fa amin'ny anaranao tompo, amin'ny anaranao Jesosy Kristy no angatahanay sy anaovanay izao fifonana izao. Amen.
ho antsika izay efa avy niaiky ny ilontsika sy ny vaotantsika teo anatrehan'Andriamanitra dia indro raisy zao teny soa mahafaly hamelany ny ilontsika izao satria izy efa nampahatsiaro mandrakarivantsika fa raha miaiky ny vahotantsika isika dia mahatoky sy marina ny tompo mamela ny ilontsika ary manadio antsika ho afaka amin'ny tsy fahamarinana rehetra. Indro raisoary zao teny famelan-keloka atolotry ny tompo anao izao. Hoy Jesosy Kristy, aty amin'izao tontolo izao no ahitanareo fahoriana nefa mahatokia fa izaho efa naharesy izao tontolo izao. Fa ny mpananatra dia ny fanahy masina zay irahina ray amin'ny anarako, izy no ampianatra anareo ny zavatra rehetra sy ampahatsiaro anareo ny zavatra rehetra izay nolazaiko taminareo. Voavelany elokareo noho ny anarany masina mideraha ny tompontsika. Sambatra ny olona zay voavelany elony sy voasarona ny fahotany, sambatra ny olona zay tsy sain'i Jehovah eloka ary tsy misy fitaka ny fanahiny. Amen. Rehefa avy nandray ny teny famelan-keloka natolotry ny tompo atsika isika dia andeha ary iombona amin'ny fanekam-pinoana laharana fahatelo ary iray feo isika na hoe mino an'Andriamanitra tsy toa aho izay mpanao ny lanitra sy ny tany. Andriamanitra dia fanahy, Andriamanitra dia fitiavana, Andriamanitra dia manjakatra amin'ny taloha indrindra ka ho mandrakizay. Andriamanitra dia mampiseho ny fitiavany antsika fa fony mbola mpanota isika dia maty hamonjy atsika i Kristy. Mino an' Jesosy Kristy zanany lahy tokana tompontsika aho. Tonga izy hitady sy hamonjy ny very. Izy no lalana sy fahamarinana ary fiainana. Izy dia tsy miova ho maly sy anio ary mandrakizay. Mino ny fanahy masina aho. Izy no manambara amin'ny fanahintsika fa zanak'Andriamanitra isika. Fanahy iray ihany nanaovam-batisantsika rehetra ho tena iray. Ny fandresena zay enti mandresy izao tontolo izao dia ny finoantsika. Tompo, ampitomboy ny finoanay. Amen. Ankehitriny dia tonga amin'ny fotoana izay anatanterantsika ny fanolorana ny rakitra isika. Ka ny andininy fahaefatra amin'ny ira fahaenina sy telonjato, miasasakaiza mily fosa tsara no ataontsika ary atolontsika izy aoriana izany. Aoriana ny fanolorana ny rakitra no anaovantsika ny hira voalahatra eo ary andraisantsika ny tsodrano sy amaranantsika izao fanompompo vavahana izao.
ho tanteraka aminareo rehetra ny tsodrano izay atolotra amin'ny anaran'i Jesosy Kristy tompontsika. Andriamanitra ny fiadanana ny ahamasina anareo tanteraka, ka ho arovana avoko ny fanahinareo sy ny ainareo ary ny tenanareo ho tanteraka ka tsy hanantsiny amin'ny fiaviany Jesosy Kristy tompontsika. Mahatoky izay miantso anareo sady izy ihany no hahatanteraka izany. Amen. Dia ho an'Andriamanitra ireriny ny voninahitra amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary ny Fanahy Masina. Amen. Dia misaotra ny Tompo isika ry havana, nahazoantsika niona tamin'ny Ray tamin'ny alalan'izao fanompom-pivavahana izao, ary nanovozantsika ny hery hoety miatrika ny tontolo andavanandrontsika. Mirary soa ho tratry ny manaraka indray. Dia bonne soirée et bonne semaine daholo ry havana.